Ankavaliana tompoko lasy tompoko vavy mitsidihana ny tokantrano amin'izao alina sabotsy fa raiky am'roapolo volana jona taona 4 izao tonga soa ianao tana tsy nifandaharana le rendez-vous eto amin'ny le défi Madagasikara sanem-panajana be ianao anaraka izany hatramin'ny farany roa ny vahintsika amin'izao alina izao vahintsika voalohany ao anatin'izany ramatoa mirana fanomezan-tsorako samy manana izay tsy iza fa tanian'ny tetikasa eo anivon'ny ONG Pacte miarahaba tompoko tonga soa ianao eto amin'ny plateau le défi Madagasikara. Vahintsika faharoa kosa amin'izao alina izao Andriamatoa Désiré Rakotondravally izay tsy iza fa taleo eo anivon'ny ministera ny Harena Kibonitany tonga soa ihany koa ianao eto amin'ny plateau le défi Madagasikara. Naraba tompoko ary misaotra amin'ny fanasana anay. Satria volana natokana ho an'ny ankizy ny volana jona eo ihany koa ny andro ny faharoambin'ny folo ny volana jona izay andro iraisam-pirenena natokana indrindra hiadiana amin'izay hoe fampiasana ankizy izay dia iompana indrindra amin'izay ny fandarantsika amin'ny tsy alina ity ngambany antefahany amin'ny ONG Pacte avy eo anivon'ny ONG Pacte ny fanontaniana voalohany satria ny ONG Pacte dia tsara ny mampafantatra fa misehatra ao amin'izay hoe ady amin'ny fampiasana ankizy izay amin'ny tsy anio ity ho safiditsika manokana ny resaka fitrandrahana eladrano na ny mika amin'ny teny vahiny mialohan'ny tena hidirantsika ao anatin'izay famelabelarana isan-karazany izay nefa dia tsara ngambany ampahafantarana ny any tokantrano sy ny mpanaraka antsika amin'izao alina izao ny hoe iza marina izany hoe ONG Pacte izany afiriana izay no nijoroanareo ary inona ny tena hoe zava-bita nanamarika. Misaotra indrindra ny ONG Pacte moa zany dia vondrona anankiray izay miasa eto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 1970. Ny tena nahafantarana anay dia ny fiarovana ny tontolo iainana, fiarovana ny fahasalamam-bahoaka ihany koa, ary ny fanamafisam-pahaizana sy ny fametrahana zany ny fanjakana tsara tantana. Asa anankiray tena ataonay vaindohan-draharaha koa nefa ny fiarovana ny zon'olombelona dia anisan'izay zany ny fiarovana ny ankizy ka hiadiana amin'ny fampiasana ny zaza tsy ampy-taona eto Madagasikara. Anisan'ny tena hoe viana izay ananan'ny Pacte dia ny fametrahana zany tontolo anankiray ka samy tompony ho avy ny fiarahamonina izay mipetraka eo. Noho izany dia manatanteraka fanamafisam-pahaizana izay ary manatanteraka ihany koa fanampiana na tanjoloka ho an'ireo ataontsika hoe fiarahamonina eny fotony ahafahan'izy ireo manana ho avy tsaratsara kokoa. Anisan'ny soatoavana anankiray apetraka koa nefa ny dia ny fametrahana ny fiaraha-miasa amin'ny lafiny ataontsika hoe mpiara-mombonantoka isan-tsokajiny ahafahana mahazo vokatra maharitra kokoa sy ataontsika hoe mitondra fivoarana maharitra zany ho an'ny mpiara-monina eto Madagasikara. Izany hoe 13 taona no efa nijoroana araky ny efa natsika tany am-boalohany tany maro ny sehatra ny tany sainy ramatoa mirana rakoto samy manana teo fa any amin'le resaka fiarovana ny zaza sy ny ankizy eo amin'ny lafin'ny fitrandrahana eladrano na mikano itirantsika bebe kokoa anatin'ny fandaharana manahoana ny ady amin'izao fotoana izao amin'izay hoe fampiasana zaza na ankizy eo amin'ny sehatra mika izay aiza hoe tsika ao anatin'izany mbola betsaka ve miezaka atao amin'ny ady atao. Sy ampiarina anankiray izay iveloman'ny vahoaka malagasy maro be indrindra amin'ny faritra ny atsimo eny moa zany ny fitrandrahana Harena Kibonitany. Manan-karena Harena Kibonitany Madagasikara ary tokony afaka misitraka an'izany zany ny vahoaka malagasy. Matetika nefa ny miaina ao anatin'ny fahasarotana ireny tokantrano ireny ary tokantrano marefo dia tsy fidiny amin'izy ireo zany ny mampiasa ny zanak'izy ireo mba hampitombo ny fidiram-bola eo an-tokantrano. Matetika hita zany amin'ny siam-piarina mika izay moa zany ny safidy ny rotsym-piarina mika hiadiana amin'ny fampiasana ny ankizy satria maro ny tokantrano malagasy misehatra amin'izany ary hita tamin'ny alalan'ny fanadiadiana natao teny fotony nataonay fa nataon'ny mpiara-mombonantoka maro koa fa maro ny zaza zany izay ataontsika hoe miasa eo amin'io siam-piarina mika io ka tokony ho arovana.
ny zavatra atao amin'izany moa zany a dia amin'ny alalan'ny fanomezana tantsolika an'ireny tokantrano reny. Misy ihany koa nefa ny fanomezana ataontsika hoe fiahina manokana an'ireny zanak'izy ireo reny mba hiarovana azy ireo zany a tsiditra ao amin'ilay sehampiarina ary tsy zany eo amin'ny sehatry ny asa fa kosa isitraka ny zony a dia ny fianarana sy izay zofozotra tokony ho azy ny mahazaza azy. Dia misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny ataontsika hoe ireo tokony andraikitra eny an-toerana zany a mba hisian'ny fitirihana sy ny fanentanana ny mpiara-monina mba tsy hampiasa ny zanak'izy ireo ary miara-miasa tanteraka ihany koa amin'ny gouvernemanta malagasy zahay mba ahafahana mametraka ataontsika hoe fiovana fototra lehibe amin'ny fandrindrana ny asa rehetra izay atao hiadina amin'ny fampiasana ny ankizy. Ny fanjakana ihany koa moa ny tompon'ny Renankibonitany eto amintsika dia rariny raha miara-miasa amin'ny fanjakana zany amin'izany matetika azy zany. Dia ny ministeran'ny asa sy misahana ny asa, ny ministeran'ny Renankibonitany ary ny ministera mianim-ponina zany miara-miasa matetika asa Madagascar Shines. Miara-miasa ihany koa zahay amin'ny sehatra tsy miankina mpitrandraka sy mpanondrana mika satria rojo-piarina mika no tiana zany tsy isian'ny fampiasana ny ankizy intsony araka ny fenitra iraisam-pirenena ary ny tanjona dia hoe mba fitrandrahana tompona andraikitra mitondra tombotsoa ho an'ireo mpitrandraka sy ireo mpisehatra rehetrarehetra amin'ny rojo-piarina no apetraka eto Madagasikara ary miaro tanteraka ny zony ankizy. Inona le hoe fitrandrahana tompona andraikitra azony Ramatoa Aliazavaina ve? Ny fitrandrahana tompona andraikitra dia fitrandrahana manaraka ny lalàna, fitrandrahana ihany koa miaro ny zoan'ny mpiasa rehetrarehetra izay voakasika ao anatin'ilay fitrandrahana, miaro ny zon'olombelona, miaro ihany koa ny tontolo iainana ary miaro ihany koa an'ireo karazana ataontsika hoe izay mety ataontsika hoe riska izay ho hita zany ao anatin'izay fitrandrahana izay. Dia tokony hoe fitrandrahana zany tsy miteraka loza ho an'ny hafa, tsy miteraka loza ho an'ilay mpitrandraka fa ao anatin'ny fangararana sy ny fanajana ny lalàna izay ny atao hoe fitrandrahana tokony andraikitra raha ny fahitana azy. Aiza ireo toerana misy fitrandrahana elatrano na mikady tena hoe ahitana izay fampiasana zaza sy ankizy eto Madagasikara, mety manana isa ve sahala antotanisa ve ianareo dia inona ny tena voka-dratsy ateraka izay hoe mampiasa zaza sy ankizy amin'ny resaka fitrandrahana mikady na fitrandrahana amin'ny ankapobeny mihitsy. Asa raiky koa angamba famalina an'ilay fanontaniana raha ny toerana ahitana ny eladrano na ny mika eto Madagasikara zany dia faritra maromaro ho amarin'ny Andriamatoa Tale Général rehefa avy eo angambany fa izy no mahay an'izay bebe kokoa fa ny raha tsy diso izay dia raha ny fahafantarana azy dia amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny zany tena betsaka ny fitrandrahana eladrano na mika eto Madagasikara. Tany sainay ao anatin'izay ny faritra Anosy, faritra Androy hatrany amin'ny faritra Iorombe fa fahafantarana azy misy an'io Renankibonitany io ihany koa amin'ny faritra hafa. Eo amin'ilay hoe fampiasana ny ankizy nisy ataontsika hoe mpiara-miombonantoka zany nanao fanadihadiana zahay tao amin'ny pacte ihany koa nanao fanadihadiana dia amin'ny ankapobeny zany tombanana mihoatra ny ray alina ny ankizy misehatra eo amin'ny asa fitrandrahana mika eto Madagasikara. Mety miovaova nefa ireny tarehimarika ireny arakaraky ny zava-misy hitasika fa mety sarotra ny fiainana amin'izao azo eritreretina hoe mety efa mihoatra an'izay ny antontanisa amin'izao fotoana izao fa mila manao fanadihadiana ny fotony sy kokoa zany any amin'ireo faritra maromaro ireo ahafahana manamarina ilay antontanisa. Izahay zao nanao dinika manokana fanadihadiana tany amin'ny faritra Anosy nijery amin'ny toerana tena be fitrandrahana tany amin'ny distrikany Amboasary moa zany tena nanaovanay an'ilay fitirihana. Raha tao amin'ny distrikany Amboasary fotsiny zao dia nahita izahay fa mihoatra ny tokantrano 2,000 no efa misehatra amin'io asam-piarina mika io raha nijery ataontsika hoe toerana fitrandrahana mika miisa teo amin'ny 7 teo zahay, zany hoe mitombo ny tokantrano miasa sy mivelona amin'ny fitrandrahana mika
ary noho le fahasarota fiainana sy ny hoe tsy dia manana ampy-pivelomana hafa ireo tokantrano ireo a dia mampiditra ny zanany ao anatin'ilay sehatry ny asa izy mahafana izy ireo mampiditra ny fidiram-bolany tsy voatery hoe fidiny azy ireo zany fa zay aloha ny zava-misy eo amin'izy ireo ka ilany an'ilay tantsofoka zany sy mifanabe ny tetikasa ary zay ny zany tetikasa Madagasikara sain'izany tao. Hitodika kely ato amin'ny Andriamatota lehan'ny avy eo anivony ministera ny Renakibony tany nisy ve efa nisy fidinana ifotony nataona reo avy eo anivony ministera nanamarina na hoe nijery efa nahita tranga ve nareo hoe ity misy toeram-pitrandrana efa natratrarana zay hoe fampiasana zaza sy ankizy izay inona no mety hoe fepetra ndraisinareo? Ny mikasika ny hoe fidinana ifotony a dia asa andavanandro moa zany efa ataon'ny ministera miadidiny Renakibony tany ny fidinana ifotony amin'ny toerana zay misy fitrandrahana ka ankoatran'ireo hoe fanadihadiana zay nataon'ireo mpiara-miombonantoka tokoa zay nitatitra ny fisiana fampiasana zaza ny amin'ny toeram-pitrandrahana mika dia efa nisy ny fotoana ny arahana nidina tamin'ireo mpiara-miombonantoka maro samihafa misy ihany koa fidinana ataon'ny ministerin'ny Renakibony tany zany amin'ireny toeram-pitrandrahana ireny dia nahitana tokoa n'izay fampiasana zaza amin'ny toeram-pitrandrahana izay ny fepetra misy ny fanentanana aloha zany ny dingana misy sy atao amin'ny voalohany fa ny zavatra anankiray faharoa koa hoe atao anatin'izay fahatsapana sy fahitana ny fampiasana zaza ny amin'ny toeram-pitrandrahana zay dia hita fa nisy ny fanatsarana ilaina tokoa amin'ny lalàna mifeny Renakibony tany sy ny fampiarana an'izany ary izay moa nahatonga tamin'ny fanatsarana ny lalàna ny feny Renakibony tany zay mivoaka tamin'ny taona 2024 zany nampidirana fepetra manokana momba fampanajana ny zon'olombelona, fampanajana ny zon'ny zaza sy ny ankizy ary ny fampitovizan-jo ny lahy sy ny vavy amin'ny toerana rehetra zay anaovana asa momba ny fikarohana, fitrandrana, fanodinana, famarotana vokatry ny Renakibony tany. Sehatra mikana elatrano mety maro ny mpanaraka antsika no mbola tsy mahafantatra zany hoe atao inona zany malaza be anefa azony Andriamatota le atrandry ampahafantarana ve hoe inona marina no ampiasana ity akora anankiray zay anisany hoe ananantsika maro eto Madagasikara ity. Marina tokoa zany raha mitenitsika hoe mikamo na eladrano misy ihany koa miantso azy hoe manjarano dia le izy mangirangirana zay ny fantatry ny ankabeazan'ny olona zany indrindra raha tsika eto Madagasikara fa ilaina ary miasa be amin'ny indrindrandrindra amin'ny sehatra amin'ny indostria elektronika ny mika zany anaovana isolant termique aloha zao anankiray tena iasan'izany be dia be amin'ny resaka moteur électrique transformateur ary ihany koa anaovana isolant thermique amin'ny véhicule électrique zany apetraka anelanelan'ny batterie isan-karazany ampiasaina ihany koa amin'ny tao-trano zany amin'izy hoe isolant thermique zay misy apetraka any anelanelan'ny tafo sy ny plafond misy moa tena mifanolotra amin'ny tafo mba hahafahana mikajy na mitahiry ny hafanana ao anatin'ny trano mba tsy ovaova arakaraky ny fiovan'ny hafanana na ny atsika ny velan'ny trano. Ankoatr'izay dia ampiasaina ihany koa ny mika amin'ny resaka fikarakarana tarehy zany hoe produit cosmétique zany azona karazana lokoloko isan-karazany afangaro amina akora karena hafa zany dia tena miasa be ary ahitana loko miavaka isan-karazany zany ny fampiasana mika afangaro amin'ireny produit cosmétique ireny. Izaho hoe zany Madagasikara amin'ny resaka fanondranana mika mety hoe misy fitrenena firy eo anondrana antsika an'ity akora anankiray ity. Ny eo amin'ny lafiny famokarana fanondranana zany raha ny antotanisa azo tao anatiny tamin'ny taona 20 sy raiky amby 20 dia teo manodidididina ny eninalina taonina teo ary mbola mitovitovy amin'izay ihany koa zany ny taona 3 amby 20
ny vokatra mikaza itrandrana avy eto Madagasikara ary aondrana makany velana. Izy ireo ny akamaroan'ny toerana andehanana zany de makany Chine, fa misy ihany koa ny toerana vitsivitsy tahaka ny hoe Australie, Inde, mety misy ihany koa makany Japon zay misy ampahany kely, fa ny ampahany betsaka zany dia makany Chine zany ny ampahany betsaka am'ireo mikaza vokariny eto Madagasikara ireo. Inona kosa ny mety hoe tombontsoa azon'ny firenentsika ao anatin'izay indrindrindra fa ny amin'ny lafiny ara-toekarena eo amin'izay resaka hoe fanondranana mikaza io. Mazava ho azy aloha zany amin'ny maha hoe arenan'ilay mika, arena kibon'ny tany azy dia misy vidiny ilay izy rehefa ondrana makany ivelany, ka ny takalon'izay dia ny fampidina ny vidiny araka ny lalàna manan-kery moa zany dia fampidina vola vahiny izay azo amin'ny alalan'ny fanondranana entana makany ivelany, ary anisan'izany ny vokatry ny fitrandrana arena kibon'ny tany. Fampidinan'ireo vola vahiny ireo izay mampitombo ny tahirina vola vahiny ho an'ny eto Madagasikara. Fa mialohan'ny fanondranana dia misy ihany koa ireo aba sy hetra isan-karazany izay tsy maintsy aloha makasika an'izay vokatry ny arena kibon'ny tany izay. Marihana sy amafisina fa ny fanondranana ara-dalàna zany dia tsy mivoaka, tsy mahazo ny taratasy ahafahana manondrana an'izay raha tsy voaloha avokoa ireo hetra sy aba sy tamberim-bidy zany zay mifanaraka amin'ny vokatry ny arena kibon'ny tany alohan'ny hanondranana azy. Raha misy ihany koa moa ny hoe tena ezaka ngeza be indrindra atao amin'izao dia ny fametrahana sehampitrandrana manara-dalàna mba ahafahan'ny olona misehatra sy miasa ao anatin'izay fitrandrana mikaza izay. Dia anisan'ny zava-dehibe amin'izany ny fametrahan'ny ministera ny arena kibon'ny tany zany an'ireo toerana manokana anaovana tantsoroka ho an'ny mpitrandraka arena kibon'ny tany madinika na ilay hoe zone d'encadrement ho an'ny exploitant artisanaux zany. Dia ao no hanomezana azy ireo ny taratasy ary ampianarana azy ireo ihany koa ny teknika fitrandrana. Zany hoe anisan'ny tombontsoa amin'ny fananana arena kibon'ny tany ihany koa zany ny famoronana asa na eo amin'ny sehatra vaventy zany amin'ny orinasa na eo amin'ny sehatra ny fitrandrana madinika ny arena kibon'ny tany. Mety manana statistika na antotan'iza ve andre matota le hoe tokatrano firy teo zao ny mety hoe fa nahazo asa tamin'ity resaka fitrandrana mika ity, satria araka ny voalaza teo hoe miteraka asa ihany koa izay hoe fitrandrana izay. Ny tena hoe fanisana ny isa-tokatrano aloha zany tsy mbola tonga tamin'izay zany ny ministera mahakasika mika manokana indrindrandrindra, fa ny zavatra tsara ho marihana ao anatin'ny fametrahana n'ilay zone d'encadrement dia fananganana fikambanana izay hivondrona ny olona, ka misy amin'izy ireo mety tokatrano vitsivitsy fa maro no isan'ireo vondrona ao anatin'izay fikambanana izay ary misitraka ny tantsoroka izay omen'ny ministera zany sy ny fametrahana an'ireo zone d'encadrement ireo. Ny zavatra tsara ho marihana ihany koa zany raha manao an'izay fampidirana ao anatin'ny ara-dalàna izay ny ministera dia misy ihany koa ireo olona izay manao ny asa ataoko hoe saisonnière ihany, zany hoe amin'ny fotoana ny maintany na tsy fisian'ny asa azo atao momba ny fambolena dia amin'ireny fotoana ireny no misy ny olona tena miditra ao anatin'izay fitrandrana ny arena kibon'ny tany izay, ka sady manampy zany ny fiveloman'ireo vahoaka ireo ny fanokafana ny sehatra ahafahan'izy ireo miasa amin'ny alalan'ny zone d'encadrement. Hitodika tsy amin'ny ramatoa talehan'ny ONG Pacte, misy ny ady atao amin'izay hoe fampiasana zaza sy ankizy izay. Nisy nitetika asa napetraka ireo Madagascar Chance no anarany. Azona ramatoa tale resahana ve any mikasika an'izy io tokatrano mety hoe firy no kendrena amin'ny resaka tantsoroka ao anatin'izay hoe analana an'ilay zaza na hoe anampiana azy ireo amin'izay sehatra sy lafin'izay. Madagascar mamiratra moa le tena hiaviana amin'ilay hoe Madagascar Chance satria rehefa nadiadiana nitranga tamin'ny taona 2014 zany le nametraka hoe
Mika Noir, Mika Madagascar satria trandraka ny ankizy amin'ny alalan'ny fampiasana ny ankizy zany hoe nahazo anarana ratsy zany tsika teto Madagasikara atao anatin'izay ny faniriana zany hoe iverina miratra ho an'ireo tokantrano mitrandraka Mika ny ho avy dia mamiratra ohatr'izay ihany koa ny harenan-kibon-tany zany ho an'ny firenentsika ao anatin'ilay fitrandrahana fametrahana fitrandrahana tompon'andraikitra ny tetikasa dia manome tantsolika mivantana zany tokantrano mikirakira sy mitrandraka ny Mika amin'ny faritra Anosy ny ankabeazan'izy ireo zany any amin'ny distrikany Ambosary iny no mahazo fanohanana aminay satria misy ihany koa ny fifanarahana mba mpiara-miombonantoka hafa zany izay miasa amin'ny distrika hafa na amin'ny faritra hafa ny Madagasikara. Ny zavatra ataonay aloha zany dia manampy mivantana tokantrano farafahakeliny 500 sy 700 amin'izao fotoana izao zany eo amin'ny 720 sy 900 aloha no misitraka mivantana fanampiana ataon'ny tetikasa fa hanampy manaraka indray izay arona afaka fotoana fohy. Ankizy eritreretina eo amin'ny 710 eo zany no mahazo tantsorika mivantana amin'ny tetikasa fa mihoatra lavitra an'izay eritreretina eo amin'ny 4,000 eo no mahazo tantsorika ankolaka ihany koa satria mianatra any amin'ireny sekoly any amin'ireny toerana fitrandrahana Mika reny dia mahazo fanampiana aminay ihany koa zany ka ny zavatra atao moa zany dia fanampiana ny ankizy hijanona eny an-tsekoly amin'ny alalan'ny fanomezana fitaovana sy ny fanampiana ny fandoavana an'ireny karamany mpampianatra non subventionné reny koa fanomezana fanampiana mivantana eny anivon'ny sekoly ihany koa arakaraka ny zava-misy dia misy ihany koa ny fanampiana mivantana ihany koa an'ilay tokantrano izay mitrandraka Mika amin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana azy ireny fanampiana azy ireo hanatsara ny tahirany sy azo findramam-bola fanampiana azy ireo ihany koa manatsara ny teknika hitrandrahana Mika sy ny fametrahana fitrandrahana ao anatin'ny aroloza zany dia misy ihany koa moa ny fanampiana ny tanora amin'ny fiofanana arak'asa fanampiana an'ilay tokantrano ihany koa hanatsara ny fitadiavam-bola hafa fidiram-bola hafa mba ahafahan'izy ireo zany manatsara vola miditra eo anivon'ny tokantrano mba tsy ho tokantrano marefo izy ireo. Izay zany no ataonay any anivon'ny commune anankefatra dia mandeha tsikelikely zay satria misy fandresen-dahatra atao ihany koa amin'ireo tokantrano ireo fa izay tokantrano manaiky manala ny zanany ao anatin'ilay CRP-arina zany no mahazo an'izay tantsolika izay ka misy fifandresen-dahatra atao ary misy ihany koa ataontsika hoe taratasy fifanekena eo amin'ny tetikasa sy eo amin'ireo tokantrano ireo zany dia mandeha tsikelikely izay fifandresen-dahatra ao anatin'ny fiara-miasa izay mba ahafahana mahatonga amina vokatra laza ianao toa hoe misy condition amin'ny teny vahiny no azahoana an'ilay tantsorika maharitra firiana moa zany ty tetikasa Madagasikara chance ity misy ve ny fanaraha-maso avy eo ao aorian'ilay tetikasa hoe iny tokoa fa tena janona tany am-pianarana le ankizy sao tsy hoe rehefa vita ilay tetikasa na ihany hoe vita amin'ny fifanarahana azo ilay tantsorika dia miverina any amin'ilay resaka fitrandrahana indray le zaza riveo. Tena misy koa ny fanaraha-maso ka miara-miasa akaiky amin'ireo rafitra izay napetraky ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministère telitonta zany izahay miaraka amin'ny comité national de lutte contre le travail des enfants ny comité régional de lutte contre le travail des enfants faritra Anosy ary ny comité locaux de lutte contre le travail des enfants izay mipetraka amin'ilay commune efatra iasan'ny tetikasa. Misy commune hafa ihany koa ny mpiara-miombonantoka zany no nanampy sy nanome tantsorika tamin'ilay fametrahana les comités locaux de lutte contre le travail des enfants. Ireo comité ireo zany dia komity izay eny amin'ireny faritra iasany ireny misy olona efa nahazo fiofanana hijery sy hitatitra ary anara-maso mikasika ny fampiasana ny ankizy any amin'ireny toerana ireny dia manao tatitra isan'ambaratonga ary mijery ny ataontsika hoe asa izay tokony ho tohizana zany hanampiana an'ireny tokantrano mitrandraka ny eladrano ireny. Dia misy ihany koa ny fiaraha-miasa moa zany amin'ilay tambazotra anankiray izay miaro ny zon'ny ankizy na le réseau de protection des enfants izay napetraky ny ministère mihanim-ponina
dia mba hisy ny fifamenona sy fifandresen-dahatra zany eny amin'ny fiarahamonina. Zany hoe ny tetikasa dia eritreretina haritra efatra taona, ny faniriana zany dia ao anatin'izay fotoana izay misy ny fiaraha-misalahy amin'ny mpiara-miombonantoka isan-karazany, fa misy ihany koa ny fifandresen-dahatra zany amin'ireo tokantrano misehatra amin'ny seha-piarina mika. Zavatra tsapa aloha dia rehefa mahita an'ilay tantsolika azon'ilay tokantrano izay nanaiky ny tokantrano hafa dia mazoto ny hiditra, nefa ny mbola mijery izay hoe tena mandalo ihany ve izay fahazotoana izay sa tena maharitra kokoa, dia manasa azy ireo zany handray anjara ny aktivité izay ataon'ny tetikasa. Rehefa avy eo mijery raha tena misy izay faharesen-dahatra izay vao mampiditra an-zareo anatin'ny tetikasa tanteraka. Totika tamin'ny Andriamatoa Taleha indray aho, inavy ny voka-dratsy amin'ny resaka fitrandrana amin'ny ankapobeny, tsy mika ihany fa ny fitrandrana amin'ny ankapobe Renakibonitany mazava ho azy na ataoko hoe ho an'ny ankizy na ho an'ny zaza na ihany koa ho an'ny olona amin'ny ankapobeny, mety hoe misy ve ny fiarovana azy ireny, manao fanaraha-maso amin'ny fiarovana azy ireny amin'ny ankapobeny. Ny mikasika ny hoe inona mety ho voka-dratsy azo amin'ny hoe amin'ny lafin'ny fitrandrana Renakibonitany, ho sokajiko roa ngamba lay valiteny, satria misy ireo orinasa izay hafa ny mampiasa fitaovana zany ny hoentina manatanteraka an'izay fitrandrana izay. Ny amin'ny ankapobeny ny fitrandrana Renakibonitany dia misy fanohitohinana eo amin'ny lafin'ny ara-tontolo iainana, ary izay moa no mahatonga ny hoe tsy maintsy misy ny fanadihadiana ara-tontolo iainana atao mialohan'ny hafahana manomboka fitrandrana Renakibonitany, na ho an'ny madinika izay na ho an'ny vaventy. Ny alalin'ny fanadihadiana atao no mety tsy hitovizan'ireo, fa amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy manao an'izay ary takiany lalàna ihany koa zany izay amin'ny fahazoana permis environnemental na autorisation environnementale alohan'ny hafahana manomboka miasa. Ina moa ny anton'izay fa hafahana mijery sy mitsirika mialoha ny mety ho fiantraikany ratsy eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana, fa indrindrandrindra ny olombelona sy ny zava-mananaina zany izay mety hiarany fanohitohinana vokatry ny fitrandrana, ny vokatr'ireo Renakibonitany ireo. Fa ho an'ireo fitrandrana madinika izay matetika dia atao tanana ny fitrandrana, dia akaikikaiky kokoa an'ireo mpitrandraka zany ny fikirakirana ny vokatry ny Renakibonitany, izay raha tsorina dia manana fanorenana simika ihany ny vokatry ny Renakibonitany, satria ny mineraly anankiray dia fitambarana akora simika, ka arakaraky ny toetoetry ny akora simika izay mandrafitra ilay Renakibonitany izay trandrana zany no mety mafimafy kokoa ny fiantraikan'ny fikirakirana azy eo amin'ny fahasalamana na ny fiainan'ny olombelona izay mikirakira azy. Raha mahakasika ny fitrandrana Renakibonitany manokana zao dia anisan'ny risika hita amin'ny toerana rehetra, ho an'ny indrindra zany an'ilay fitrandrana madinika izay mikirakira akaikikaiky kokoa an'ilay Renakibonitany, dia ny eo amin'ny vokatry ny vovoka zany izay miainga avy amin'ireo Renakibonitany ireo, na ny vovoka izay miaraka mipetraka aminy eo makany amin'ny avokavoka zany, ary miteraka aretin'ny taovam-pisefona zany amin'ny endrika maro samihafa zany. Mety misy koa ny tsy aretina mivantana vokatry izay vovoka izay, fa lasa marefo avy hatrany zany ireo mpitrandraka Renakibonitany, ary izay no mahatonga ny hoe amin'ny lalàna sy ny fipetrapetraka ankoatra n'ilay fanadihadiana ara-tontolo iainana dia misy ireo ataoko hoe fitaovana manokana fiarovana izay tokony ho ampiasain'ny mpitrandraka Renakibonitany amin'ny toeram-pitrandrana. Eo amin'ny resaka famoahana permis na fahazon-dalana, karazana olona na karazana orinasa ohatry ny ahoana no misitraka izy io, na avy efa natsidiky Andriamatoa Taleha teo ihany hoe mijerena ao anatin'izay ny resaka ara-tontolo iainana sy ny karazany, fa olona ohatry ny ahoana, orinasa ohatry ny ahoana no mahazo an'izay hoe permis na fahazon-dalana izay. Raha mikasika ny fahazoana permis
de tsara fitinina le izy fa misy ny ataoko hoe entreprise na individuel zany de misy ihany koa ny société zay mitsangana mpanjakana ara-dalàna zany eto Madagasikara de misy an'ireo fikambanana na groupement zay ireo tsikatsy telo reo zany no afaka misehatra amin'izay fitrandrana izay. Raha ny karazana fanomezan-dalana fahazon-dalana kosa de misy ny hoe permis ary misy ny autorisation ho an'ny fotoana voafetra zany indrindra ho an'ireo fikambanana ireo de autorisation aloha no mena azy satria ao anatin'izay mbola fanomezana tantsoroka sy fampianarana azy ireo ny tokony ho fantatra izay. Rehefa hita fa mahafeno fepetra kosa ao anatin'ny fotoana voafetra de mety misy ny fahafahan'izy ireo mivadika azo permis zany na fanomezan-dalana momba ny renan-kibon'ny tany. Raha mahakasika ny mika manokana raha eto Madagasikara de sehampitrandrana madinika zany no tena miasa amin'izy io eto Madagasikara na de misy ihany ara ny société zay manana akora mika ao anatin'ny permis de ny akamaroany toeram-pitrandrana zay misy eto Madagasikara zany de ireo vondron'olona na fikambanana ireo na lay entreprise individuelle zay mampiasa malagasy teratany malagasy ireo no tena misehatra ao anatin'ny fitrandrana mika any fotony eto Madagasikara. Mety azo fatarina ve andre matota le hoe manodidina notrine notrine eo no klaoan'ny amika eny apotony rehefa voaka izy avy rehefa ondrana de manodidina notrine indray avy eny andranana azy. Ny tsara mariana aloha raha ny mahakasika ny vidin'ny arenan-kibon'ny tany amin'ny ankapobeny indrindra moa raha ho an'ny mika zany de fifanarana eo amin'ilay mpitrandraka sy ny mpividina mpanangona na mety avy de mpalondrana avy hatrany izay no mamaritra n'ilay vidin'ilay izy. Ao anatin'izay koa zany hoe mety misy fifanarahana manokana na amin'ny hoe famatsiana sakafo na famatsiana fitaovana amin'ireo mpitrandraka ireo ka indraindray ny vidin'izay vidianana de arakarak'izay fifanarahana izy ireo ny rotota zay zany fa misy ihany aloha ny angom-baovao zay hoe voaray de arakaraky ny toerana le izy hoe manodidididina ny 200 na 300 ariary isaky ny kilao no andraisan'ireo mpanangona ny mika any fotony zany fa io arakaraka n'ilay nambara teo zany zay fifanarahana misy eo amin'ilay mpitrandraka sy ireo mpanangona. Karazana mika ohatriny ahoana ny tena hoe vokarintsika avy ny filazan'izany sa hoe tena mahondrantsika eto Madagasikara maka ny ivelany. Raha sokajiana moa ny mika zany zay misy eto Madagasikara misy karazany be dia be ny mika fa ny tena hoe vokatra sy misy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena indrindra de misy ny flogopita de misy ny moscovite. Le flogopita no tena betsaka zany eto Madagasikara na de ahitana moscovite ihany koa amin'ny faritra sasany vitsivitsy. Ity fantany ity indray miantefa amin'ny ny eo anivony ONG Pacte sy ny eto anivon'ny italiany eo anivony ministère-ny renan-kibon'ny tany aiza ho aiza zany sika amin'izao fotoana izao amin'ny ady amin'izay hoe fampiasana zaza sy ankizy eo amin'ny sehatra mika izao azo antoka ve azo iverina ve ny fampianana aloha zany zay ny tanjona voaloha fa azo antoka ve ny mety hanafoanana mihitsy ny fampiasana ankizy ao anatin'io sehatra io. Raha ny fifanomezan-dalana amin'ny mpiara-miambonandro ka isan-karazany aloha tena mahavelon'olo satria tena samy manao ny ainy tsy ho zavatra na ny eo anivon'ny ministera-ny asa na ny ministera misana ny arenan-kibon'ny tany na ny ministera mihanim-ponina zay atao amin'ny Pacte Madagasikara moa miaraka miasa rahateo amin'ireo mpiara-miambonandro ka tian'ny ONG ALT zany sy ny association des exportateurs de pierre industrielle. Tena mahavelom-bolo de ny faharesen-dahatra zany eo anivon'ireo ataontsika hoe sehatra tsy miankina satria tena ny orinasa mpanondrana mika eto Madagasikara miaraka amin'ireo
ataontsika hoe orinasa mikirakira mika zany a dia resy lahatra tanteraka misy koa hoe tokony arovana ny ankizy ary tokony arovana ihany koa resy ampiarina satria misy fiantraikany amin'ny fivarotana ny mika ny fanajana ny fitrandrahana tompon'andraikitra sy ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena dia ao anatin'izay fenitra iraisam-pirenena izay a le fanajana ny sony ankizy dia resy lahatra izy ireo zany amin'ny mahazava-dehibe ny rosoana amin'izay dia mahazo mieritreritra zany tsika hoe maharitra le ady a fa kosany a tokony azahoana vokatra ihany kosa ao anatin'izay rehefa hita hoe misy fiovana zany a eny anivon'ny toeram-pitrandrahana mika sasatsasany misy zao ireo mpanondrana mika tena efa mametraka mihitsiny hoe tsy azo idiran'ny ankizy na olona tsy manana kara-panondra reny orinasa mikirakirana mika reny misy ihany koa ny mametraka eny amin'ireny le toeram-pitrandrahana reny na le sity mika reny zany a tena hoe fampafantarana hoe tsy azo andehanan'ny ankizy eny ka misy ezaka maromaro zany efa ataon'ny tetikasa misy ihany koa ny ezaka ataon'ny fanjakana sy ataon'ireo sehatra tsy miankin'ireo dia izay fiaraha-misalahy zay zany mety ahitana vokatra maharitra. Andry Matotale. Ie, raha manamafy ny voalazan'ny Ramatoa Mirana teo zany a fa efa hita ny vokatra noho ny fiaraha-miasa zany ary amafisiko hoe tokoa fa ny ministera telitonta miaraka amin'ireo miara-mombonantoka dia misy tokoa ny drafitrasa iombonana zany zay narafitra ahafahana manamafy an'izay ady amin'ny fampiasana zaza na ankizy amin'ny fitrandrahana arenakibon'ny tany ary amin'ny fitrandrahana mika manokana efa miroso tsy kelikely zany tsika ary ny fanentanana sy ny fampahafantarana n'ireo mpiantsehatra ao anatin'izay fitrandrahana mika sy ny tsy mipitrandrahana ihany fa misy ihany koa ireo mpanangona misy ireo mpanondrana ny vokatry ny mika rehefa ampy ny fanentanana an'ireo ampy ny fampahafantarana ny tokony atao misy ihany koa ny tsy maintsy dingana zany andraisana fepetra raha ohatra ka efa nisy ny fanentanana sy fampahafantarana nefany mbola misy minitsy manaraka an'izany satria tsara manamarika fa akoatran'ny lalàna zay manakana sy mandrara izany fampiasana ankizy zany dia isika ihany koa dia nanao sininy fanarana iraisam-pirenena zany zay mandrara ny fampiasana zaza indrindra amin'ny sehatry ny fitrandrahana renakibon'ny tany ka raha mitoy zany ary izay moa ny rina sy rarina zany hitoy hatrany ny ezaka ary ireo mpisehatra ireo indrindra ireo mpiasa eny mpitrandraka sy ny mpanangona sy ny mpanondrana rehefa ireo ny voentana dia ireo ihany koa mampita amin'ireo namany vaovao na zay mpiara-miasa aminy mba ampita ny maharatsy ny fampiasana ny fampiasana zaza misehatry ny fitrandrahana mika izay eto Madagasikara. Ie, maraparana ny fandarana isika mety hoe inona ny afatra fofoy eny na hoe ny zavatra tianareo ambaraka mety hoe tsy voalazantsika eto anatin'izay hoe fanontaniana mety napetraka teto amin'ny resaka fitrandrahana amin'ny ankapobeny ao fa eo amin'ny koa ny resaka fampiasana zaza sy ankizy ny ady atao. Ataontsika hoe anisan'ny ady sarotra ty ady amin'ny fampiasana ny ankizy ty satria be da be ny antony mahatonga ny tokantrano anankiray mitondra ny zanany eny anivon'ny sehatry ny asa. Ny zavatra atao anatin'izay anefa dia ny fanampiana an'ireny tokantrano ireny zany amin'ny alalan'ny tantsoroka sy ny fampivarana azy ireo mba hisy vokatra maharitra ho an'ny zanak'izy ireo. Ny zavatra tiana homarihana avy eo amin'ny Pacte Madagasikara dia ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa indrindra koa ny fandrindrahana ny hetsika rehetra izay atao amin'ny fiarovana ny zaza malagasy dia hisorana moa ny gouvernemanta izay mandray antanana n'izay fandrindrahana izay ary tokony ho atao bebe kokoa zany ny fandrindrahana sy ny ataontsika hoe fanoroana ny ataontsika hoe karazana hetsika rehetra izay tokony atao ahafahana manana vokatra maharitra. Ny mampiavaka an'ity tetikasa amin'ny tendry toraka ity ny Madagascar Science zany dia tena hoe
miaraka miasa akaiky amin'ny gouvernemanta manaja gouvernemanta ao anatin'izay ataontsika hoe andraikitra tokony hosan'izay nefa ny koa tena manome lanja ihany koa ny sehatra tsy miankina izay mitrandraka ny mika eto a Madagasikara satria tena hoe miaraka amin'izy ireo tanteraka manatanteraka ny tetikasa sady ihany koa manentana ny mpisehatra ao anatin'ny rotsym-piarina mika dia zava-dehibe izay fanomezan-tanana atao izay ary mampirisika ny isin'izay bebe koa amin'ny hoavy. Andre Matotale ny zavatra tsara ambara angamba raha mahakasika ny hoe lafy ny fitandrana renakibon'ny tany amin'ny ankapobeany sy ny mikasika ny fitrandrana mika manokana dia ny hoe vao marina fa manana korakarena kibon'ny tany i Madagasikara ary anisan'izany ny mika izay hitazoman'ny Madagasikara anjara toerana lehibe zany amin'ny fanondranana ny ivelany izay mika izay ny tanjona fototra ao anatin'izany nefa dia mba hoe hisitrahan'ny bese maro ny tsirairay izay tombontsoa tokony ho azo avy amin'izany fananana renakibon'ny tany zany manomboka izany any amin'ny sehatra ny fitrandrana na ho amin'ireo orinasa lehibe zany na ho an'ireo vahoaka ataoko hoe any an-tsara rehetrarehetra any izay avondrona anatina fikambanana maro samihafa misy koa ireo mpanelanelana mpividy mivokatra misy ireo mpanondrana makany ivelany ny tanjona zany dia mba samy sitrahan'ny tsirairay avy amin'ireo aradrarina na eo amin'ny eo amin'ny lafiny hoe vidin'ny arenakibon'ny tany zany na ny tombony azo amin'izay fitrandrana arenakibon'ny tany izay tsy adino ihany koa moa ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjara-pahefana izay tokony azo ny tamberim-bidy avy amin'ny vokatry ny arenakibon'ny tany ary ny fanjakana foibe raha teo izay mandray ny redevance azo avy amin'ny arenakibon'ny tany izay ao anatin'izany ny hoe tokony samy misitraka ny tombontsoa kanefa ihany koa mila jerena zany ny lafiny ara-tontolo iainana sy ny lafiny maha-olona lafiny ara-tsosialy ao anatin'izay sehatra ny fitrandrana arenakibon'ny tany ary manokana ho an'ny mika izay zay no mahatonga ny hoe miara-miasa ministera amin'ireo ministera voakasika sy ny toana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka zany miady amin'ny fampiasana zaza manakana an'izany manentana sy mampianatra n'ireo voakasika mba tsy hanao an'izany satria ny zaza sy ny ankizy dia mbola tokony ho any amin'ny sehatra ny fianarana sy ny fanabeazana no sehatra misy azy ary ao anatin'izay koa ahafahana misoroka ny loza sy ny lafiny ratsy sy ny fiatraikany ratsy eo amin'ny tontolo iainana sy ny eo amin'ny fahasalamana zany izay ateraky ny fitrandrana renakibon'ny tany izay ngamba ny hoe zava-dehibe tsy maintsy jerevana ao anatin'ny tanjona fototra zany ao amin'izay lafiny fitantanany arenakibon'ny tany amin'ny ankapobeany. Iany ary tompoko latsy tompoko vavangasitrahana fa nitondra fanazavana fahalalana ao atsika mianakavy tany tokantrano tany sy ny mpanaraka ny le défi Madagasikara izay fanazavana betsaka ihany izy teo izay na nentin'ny avy eo anivon'ny ONG Pacte izany na ny avy anivon'ny ministera ny arenakibon'ny tany ankasitra atsika ny vahintsika nanaiky niakatra teto amin'ny plateau any le défi tamin'izao alina izao isaoana ihany koa ianao tany tokantrano tany nanjoy anay hatramin'ny farany veloma tompoko.